7:10 andininy 7:30 hatramin'ny 5 no iombonantsika ho teny fiantsona. Salamo 7:10 ny andininy 7:30 hatramin'ny 5 nitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehovah, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny faran'izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandehano amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Amporisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao aho. Amen. Ianao ilay Andriamanitra be fahasoavana tokoa no atononay ka anoranay fisaorana sy fiderana, fankasitrahana ary fanomezam-boninahitra. Manaja anao izahay, dia tonga eto an-tranonao, mifanatrika aminao ilay feno fahamasinana. Esory ao am-ponay izay rehetra mety fandavana anao. Esory ao am-ponay ny firaketana amin'ny zavatry ny tany, ny fieremana, ary mamindrafo aminay amin'izay nanaovanay ho zava-dehibe, ny fiainanay teto amin'izao tany izao, fa tsy ny heveranay izay hahazoana mandroso amin'ny fiainana mandrakizay. Mamindrafo aminay raha mbola voatazona tamin'ny fahotana samihafa ny fosiny sainay. Ankehitriny Tompo, tario amin'ny fanainao masina izahay, mba hanakaiky anao bebe kokoa, hanatona anao bebe kokoa, ary indrindra hiara-iaina aminao isan'andro mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay, ary manoloana ny soratra masina dia aoka ianao no hanapaka feno amin'ny fahefan'ny fanainao, hampahitanay ny zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amen. Marka 10:17 hatramin'ny 7:20. Marka 10 ny andininy 17 hatramin'ny 7:20. Isika rehetra hiara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary noho nivaonivoaka nankeny an-dalana Jesosy, dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany, ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajana rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatro, zany rery zany efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara, dia tia azy ka nanao taminy hoe: diso zavatra ray loha ianao, mandehana amin'Dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy anaraka. Dia nanjomona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany, ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manahoana ny asarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: anaka, manahoana ny asarotry ny idirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora koa ny idirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika.
mananteny izay Andriamanitra fa aniraka ny fanainao masina indray ianao, anokatra ny fosy ny fanahy ny fiangonanao mba hahitany ny arena miafina ao amin'ny teninao. Dia vonina iaino izahay Tompo, mitenena araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Filazantsara araka ny Marika. Efa nanoloana antsika koa tamin'ny fotoanandro manakambarany amin'izany isika. Izy no filazantsara fohy indrindra amin'ny filazantsara efatra. Tsy ny tantara ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, tsisy Krismasy ao. Filazantsara ny asa maika, lay fiverenana ny 70 mahery no hoe niaraka tamin'izay. Na koa toko 40. Izy no nosoratana voalohany amin'ny filazantsara, efa mahay mihitsy nareo anaka. Na koa nosoratana ho an'ny Jiosy, inona ny tanjona? Ny tanjona dia hampafantatra fa Kristy no zanak'Andriamanitra. Tena tsy matiantoka mihitsy aho mampianatra anareo. Inona koa? Zay ny ao, fotompinoana lalina be zany. Ay ve mandihana. Inona koa? Eny ao ilay teny fanorenana ny asa sy fampahirezana, so adinitsika. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra. Fa misy manamarika ny filazantsara araka ny marika io. Marika tsy apôstôly. Niara niasa tamin'i Paoly izy. Iza koa no niara niasa taminy? Petera, Barnabasy. Efa mitady ho lanitsika tsara mihitsy izany Marika. Jaona Marika no anarany. Jiosy izy manana zoam-pirenena romanina ohatran'ny hoe i Paoly. Anarany amin'ny maha-Hebreo azy ny Jaona, anarana amin'ny maha-Jentilisa romanazy ny Marika. Ny Jaona dia midika hoe fahasoavana, ny Marika dia midika hoe maso ivona ilay mahery. Efa ao anatin'ny taratasy eny ambanimasitsika izany fa adinonareo fa misy zavatra anankiray tena manamarika n'ity filazantsara araka ny Marika ity. Efa atoroko nareo mbola. Le fanampiny. Ilay texte atao hoe anjorony moa zany, entre crochet. Ny Marika 16, 40, sivy hatramin'ny farany. Andininy firy ny farany? Andininy fafiry. Marika toko fa 40, ny andininy fafiry. Faharoapolo sa fafiry? Andininy faharoapolo. Ahitsika ilay eo amin'ny texte rehefa avy eo. Mampiavaka ny filazantsara araka ny Marika io. Izay efa nampahafantarina antsika fa ambaran'ny mpandinika hoe natovana. Fanampiny teo io. Fa raha ny tena izy dia nijanona teo amin'ny andininy fa 7 ilay toko fa 40 hoe fohy loatra angamba dia fa filazantsara farany fohy ve aleo mba asiana sambasamba kely, asiana tovana kely. Fa izany moa tsy hampanina ny fonotsika fa isaorantsika hoe mampitombo ny fonotsika, mampiorina ny fonotsika ireny andinin-tsoratra masindreny ary profin'izany hoe nalaina ho isan'ny teny anorenana ny asa sy fampahirezana
atao ny sampana fifoazana ny ao anatin'izany texte 9 hatramin'ny 20 izany. Dia misy ny fanampiny vitsivitsy ireo izay atolotra antsika amin'izay nambarantsika teo moa dia efa misy tafiditra ato amin'ity fanampiny ity tena ilazana hoe efa kely sisa dia voafolakitsika ny momba ny filazantsara araka ny marika. Efa mandeha eny ty fanidiny soratra maty lanitsika tsy enjery ny boky rehetra ao amin'ny baiboly ny anina dia milazan'izao, ny anina dia milazan'izao. Taonana ny ratana dia tokony ho 580 hatramin'ny 70 talohan'i Jesosy Kristy. Nambarana amantsika teo fa izy no filazantsara voasoratra voalohany saingy mipetraka eo amin'ny laharana faharoa izy ao amin'ny baiboly na ny filazantsara. Tsy nitoerana izany no mahavoalohany azy fa ny taona nanoratana no mahavoalohany dia ny filazantsara araka ny marika. Zanak'ilay atao hoe Maria nampiantrano ny fiangonana araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 ijaonina marika. Ny tantara dia manao hoe rehefa nivoaka ny fonja i Petera le nihira mafy dia nivoaka ny fonja dia tao amin'ilay trano nisy any Maria reny nijaonina marika ny fiangonana no nivory. Dia hoe ohatran'ny matotoany angamby io fa tsy tsadidinareo izay tantara izay. Asan'ny apôstôly 2:12. Mpianatry ny tompo izy, Mariana ihany fa ny mampiavaka ny hoe apôstôly sy ny mpianatra dia ireo mpanaraka ny fampianaran'ny apôstôly dia ireo no fidiana manokana. Ny filazantsara Luka moa dia hoe rehefa nivavaka nandritra ny alina i Jesosy dia nanavaka azy 12 lahy. Tantara ny fiantsoana ny apôstôly. Nanavaka 12 lahy tamin'ny mpianatra izy. Mpianatra dia ireo mpanaradia, ny apôstôly dia ireo nantsoina manokana ka nanatanteraka ny hiraka nampanaovina azy. Fa i Marka dia mpianatra fa niaradia tamin'ny Paoly izy tamin'ny ampahany voalohany. Hitantsika ao amin'ny soratra masina ao amin'ny toko 10 andininy 30 sy ny manaraka izy dia hita fa ny 9 hatramin'ny 30 izy dia nifanditra tamin'ny Barnabasy i Paoly satria nieritreretiny andeha hanohy ny dimisionera hanao ny dimisionera ny faharoa i Paoly hiaraka amin'ny Barnabasy. Fa hoy Barnabasy alao mba hoentina le havako jaonina marika. Ny sasany moa dia milaza hoe zanaky ny raitapo aminy, ny sasany indray dia manao hoe zanak'olona iray tapo. Sasany izany manao hoe zanaky ny raitapo, ny sasany dia manao hoe zanak'olona iray tapo. Ho antsika mahavantanantsika ny teny frantsay dia ny sasany manao hoe neveu an'ny Barnabasy izy, ny sasany manao hoe cousin c'est ihany fa zao fotsiny hoe i Barnabasy tamin'io dia nilaza tamin'ny Paoly hoe andao mba hoentina koa hijaonina marika. Tsisy resaka an'izany fa tsy hoentiny izy. Dia teo no ny saradalana Barnabasy sy Paoly. Dia lasa niaraka Barnabasy sy Marka fa i Paoly dia naka ny Silasy. Dia izay ilay momba ny fiarahany tamin'ny Paoly. Fa hitantsika izay tena niara-ny asa taminy dia i Petera voalohany toko 5 andininy 7:20. Efa nolazaina tamintsika teo ny hevitry ny anarany fahasoavana mahery. Raha misy izany ny olona atao hoe mahery dia azo antsoina koa hoe marika izy. Raha misy izany ny olona atao hoe jaonina dia azo lazaina koa hoe fahasoavana ny anarany. Fiandohan'ny boky dia filazana hoe ny fanombohana ny filazantsarany Jesosy Kristy.
anomboka amin'ny fitantarana anijaona mpanao batisa ny fanaovana batisa any Jesoa. Amin'ny marika zany dia tsy zavatra inona loatra ny fahaterahana ara-nofo fa ny fahaterahana ra-panahy no nasongadiny. Nanomboka teo amin'ny batisany Jesoa. Eo izy manomboka ny fitantarana ny filazantsarany Jesoa Kristy. Raha miaraka amin'ny filazantsaraka ny marika zany sika dia tsy misy izany hoe fanamariana tsingerinandro nahaterahana fa fanamariana tsingerinandro nanaovam-batisa ny zava-dehibe. Ary tokony hoeritreretintsika fiangonana zany. Matetika ny makataratasy fanamarinana batisa dia ny hoe oviana ny daty, tsy tadidy ny taona ary dia lasa hoe vera tiskopia nahaterahana ra-panahy tsy hoe tsisy fa zay ny voasoratra ao vera 1900 vera 2000 ary neny sasa tsy tadidy tsony. Fa raha ny filazantsaraka ny marika ny zava-dehibe aminy dia ny daty nanaovana batisa anao mba ataovy fiainana izany. Ataoko hoe mampiatra an'izany foto-kevitra anankiray miavaka izany isika. Rehefa tonga koa ny tsingerinandro nanaovam-batisa ny zanakareo na ny zafinareo dia mba aoka izy hitsoka labozia. Fa zavatra ngezabe zany tena tsy ho adinony mihitsy fa ngezabe ka izany fanaovam-batisa zany. Misy dikany eo amin'ny fiainany ary tsy fiainana afaka 20 taona ho tapitra eto amin'ity tany ity fa fiainana mandrakizay. Ao ianao zany tena mitsotra mihitsy ho tratry ny mandrakizay. Dia tena ovay ary le fanao ovay le fanao anontany io dadatsineninao oviana natao batisa inona rangaha ankalazaina raha tsy maintsy ankalaza. Inona moa ianao zay teraka nefa tsy nateraka indray. Foto-kevitra anankiray mampiavaka ny filazantsara araka ny marika zany. Filazantsaraka ny marika dia tsy ahitana ny teny hoe lalàna. Toe-panaraka an'Andriamanitra ny resantsika amin'ity novambra ity manoloana ity mofonaina ity misy fitanisana ny dity folo fa ny teny hoe lalàna dia tsy hitantsika ato amin'ny filazantsara araka ny marika. Hita zany ao amin'ny filazantsara araka ny Mattio na ny Lioka na ny Jaona fa tsy misy an'io teny io filazantsara araka ny marika. Izay koa mampiavaka filazantsara araka ny marika. Io angamba vaovao tamin'ny nandiniantsika ny bokin'ny marika. Ny foto-kevitra lehibe ato dia ny asa fanompoana. Asa fanompoana ny hoe asa fanompoana dia mitarika amin'ny fanetreteny. Hoy ny filazantsara araka ny marika ny zanak'olona tsy tonga ho tompoana fanompo. Ny marika 10:5. Efa nolazainy namantsika teo hoe ny tanjon'ity filazantsara ity dia ny aresy lahatra ny mpamaky zasy anao, ny aresy lahatra ny mpandinika zasy anao fa Jesoa ilay Kristy zanak'Andriamanitra. Voateny voalaza ao amin'ny toko voalohany 2 zany ary ny fanambaran'i Jesoa ao amin'ny toko 4:10 2 sy 2. Nofitinina amin'ireo foto-kevitra telo ireo ny drafitry ny boky. Voalohany dia ny fanompoana nataon'i Jesoa tao Galilea. Izy vita batisa dia nionkonina tao Galilea tao izy aloha nanao ny asany. Ampatsivina antsika moa fa manodidina ny 7:30 taona teo no nanaovam-batisa an'i Jesoa. Dia efa natao vazivazy tamintsika hoe naninona izy ny lehibe vao natao batisa. Satria Jaona za dia zoky ny enim-bolana. Ataon'ny Jaona ahoana ny anao batisa an'i Jesoa zandry ny enim-bolana. Raha hoe kely izy dia natao batisa, natao vazivazy tamintsika zany. Fa teny izay koa ilay tantara ny
famonjeny 7 taona teo izy natao batisa ary rehefa vita batisa izy a dia ny faritry Galilea no nofenony ny asany. Rehefa avy eo a ny fitantarana eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 dia manambara ny fampianarana nataon'i Jesosy sy ny asa mahagaga hafa mbola nataony. Ary farany moa dia ny fitantarana ny herinandro masina manomboka eo amin'ny toko 412 hatramin'ny toko 112 hatramin'ny toko 420. Hitantsika ao a no hoe Jesosy niakatra ho amin'ny Jerosalema ny farana amin'ny mitsanganany tamin'ny maty. Ny alahady Sampandrovy fanombohan'ny herinandro masina, ny alahady Pasika izay famaranana ny herinandro masina. Ity texte manoloanantsika ity araka izany dia ao anatin'ny fizarana milaza ny fampianarana sy ny asa mahagaga nataon'i Jesosy, asa hafa mahagaga nataon'i Jesosy. Voalazany anankiray amin'ny namana teo no hoe mampianatra filazantsara araka ny marika ny amin'ny lalam-pamonjena, ny finoana ary indrindra ny fahasoavana. Famonjena dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Hitantsika indrindra ao amin'ny 7 zany. Tsy ain'olombelona fa ain'Andriamanitra. Tsy ain'olombelona fa an'Andriamanitra ny asa mpamonjena. Voambolana. Eo amin'ny 420 dia misy soratra masina mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mba isy anankiray amaky hoe azafady. 24. Dia vakin'ny hafa indray ny 720. Inona ny mahasamihafa an'ireo andinindreo? Ny teny hoe matoky. Mbola misy hafa ve? Ny nanona ny Tompo hoe anaka. Eo aloha izy tsy miteny an'izany. Tovitovy ireo andinindreo. Navahana manokana ny teny hoe matoky sy ny teny hoe arena eo amin'ny 420. Ny antony ireo teny anankiroa mifanaraka ireo eo amin'ny 420. Raha jerentsika ny teny Grika dia tsy voasoratra eny amin'ny texte reniny ery ambony fa lazaina fa natovana eny amin'ny vodipejy. Izany hoe raha ny baiboly Grika no resantsika, amin'ny baiboly Grika sasany dia tsy hita ao amin'ny texte ny teny hoe matoky ny arena. Amin'ny sasany dia hita izy. Misy fifanjevona kely izany ao. Fa noraisitsika ireo voambolan'ireo izay no antony nandraisantsika azy. No hoe matoky dia io pepoidotas, fatokisana mitodika amin'ny tena. Mety hoe ilazana hoe fatokisa-tena, fatokisana zavatra azo tsapahitanana. Tsy hita ao amin'ny baiboly Grika fa nanaovana fanamariana eny amin'ny vodipejy. Ny arena krema fa filazana zavatra maro izy eto dia atao hoe kremata. Ny arena eto dia midika hoe izay rehetra ilainao amin'ny fiainana, na koa ny raharaha moa zany fa atao hoe asa aman-draharaha ilay mahavory arena. Ny raharaha fanaonao andavanandro, ny afairanao koa, izay zany ilazana azy. Izay rehetra ampiasaina amin'ny fiainana na koa adika hoe raharaha. Tsy hita ao amin'ny baiboly Grika koa izy io. Na ho ary raha esorintsika ilay
lay voambolana lazaina fa tsy hita amin'ny baiboly grika dia averina vakiana hoe ny anjinin'ny fahefatrambyroapolo le tapany farany anaka manahoana ny asarotry ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra azonareo zany hoe tsy ny manan-karena tsony no lazaina fa manana fahasarotana hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fidiranao mihitsy no sarotra dia mafisiny lay andiny tsoratra masina tsaroany maro antsika hoe etiny io nasiana référence kely io any amin'ny Luka ery amin'ny fanazavahany ery ambany ery zay le mahazava-dehibe ny fandiniana zany raha to zany ka ampiarahana ny andiny ny 7 sy 8 ny voalohany dia milaza hoe sarotra nidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny faharoa dia fanazavana misimisy kokoa ka ilazan'i Jesosy hoe le fidirana mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra no sarotra na ho an'ny manana na ho an'ny tsy manana raha manaraka fotsiny ilay 4 zany sika dia tena mahita hoe le matokony harena mihitsy ny tena mahita fahasarotana be hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy izay raha ny teny fototra dia hoe ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no tena sarotra na ho aniza na ho aniza anaka manahoana ny asarotry ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny mahasarobidiny hoe io ny texte manoloana antsika nadika teninona nadika tehinona andao makany amin'ny baiboly misy ny teny fototra ho an'ny testameta taloha dia ny Hebreo ho an'ny testameta vaovao dia ny Grika sarotra ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra na manan-karena ianao na mahatra zay ny fehi-kevitry Jesosy taoriana ny tenena ny andininy 7 zany hoe na manan-karena izy na mahantra rehefa le arena le hoe rehefa mifikitra amin'ny ampiasainy andavanandro izy dia tsy ho mora aminy mihitsy nihiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra anome ohatra isika misy miteny hoe tena sahirana le olona mbola miady amin'ny kapoaka pastera dia tsy hivavaka azonareo zay lelahady io dia zay olona sahirana nefa mahita fahasarotana amin'ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hiteny pastera hoe idio ny tsenanao rehefa lahady io mba be mpividiko sarotra ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra na izy ianao na izy dao ary sika hijery foto-kevitra vitsivitsy toy ny mahazatra mba horaisika ho fiainana voalaza teo ny andiny 7 sy 8 fa fakapana mahery sady fefiavo ho an'ny olona tsy hidirany amin'ny fanjakan'ny lanitra ny arena ilay ny zavatra ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro aoka tsy hamatotra ny fontsika ny arena tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana isika aoka ahatra ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra amintsika isika fizahan-toetra be mihitsy ny hoe akatony ary ny fivarotana aza miasa lahady sy ny sisa sy ny sisa dia na moa mahafinaritra amin'ity soratra masina ity dia rehetra ny tsy lalaon-teny tao amin'ny texte hoe amidio ny fanananao omeo ny malahelo dia ahoana ny nataon'ilay manan-karena niala tamin'ny nalahelo izy indray no tonga nalahelo ny faharoa mametraka fepetra sarotra tanterahana ny tompo amin'ny fanarahana azy aza tao sakana na ampihemotra ireny ilay olona teto dia nanam-panjina mihitsy hoe mba hanana ny fiainana mandrakizay inona ny ataoko
fepetra ny tompo a dia ny hoe ay mitady izay atao ianao zao ary ny ataovy amidio ny fanananao omeo ny malahelo indraindray amin'ny fiain'ny fiangonana dia misy fandaminana na fepetra mafy ny fodonana eny amin'ny olona te anatona ny tompo ohatra atao batisany zanany manaova aloha ianao katekomène tsy mora kely ny azahoan'ny olona an'io fa indraindray tonga dia le hoe manaova aloha katekomène ny voalaza dia sahira nganonareo atao batisy izany ny zanakareo raha tsy mpandray nareo na katekomène ataovy eo ihany tsy izany tena tianao ny zanakao izay ny antony anaovanao batisy azy fa mihoatra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny zanakao ianao tiany anatona azy ny zanakao tiany horaisiny ka ahoana tsy hoe tsy azo atao batisa ny zanakao fa atao batisa ny zanakao fa zao ny lalana makeo manolo teny ianao a dia izao fa tsy hoe tsy atao batisa io raha tsy atoroy azy ny lalana enjana ilay fepetra fa rehefa haitsika ny miresaka tsara ny fandaminana sy ny fepetra miorina amin'ny soratra masina dia resy lahatra eo ihany misy olona tratra ny fahasarotana raha-tokantrano izy dia ny saram-panambadiana dia izao ny zavatra mitranga hoe saram-panambadiana izy niaraka tamin'olona indray dia niteraka tsy vitany amin'inona pastera atao batisy ity zazy ity tsara be zany fanapahan-kevitra izany izay aloha ny teniny voalohany fa le izy pastera somary sarotrarotra ahoana rianaka le rianaka aloha dia efa zava-dehibe aminazy izao ny le fandehany atao le batisy fa zao ny amoa izay foana amin'ny fiteny zao ny lalana makeo voalohany verina mianatra mpandray ianao ny faharoa misoratry nareo roa fa tsy nareo mivady ny fahatelo vita le batisy tapabolana ho azy zao no ametrahana ny atotantaratasy fisoratam-panambadiana raha tapa-kevitra nareo anao katekomène efa vonona anao atotantaratasy isoratana inontsika izao dia ataovy ny kajy fa afaka tapabolana orin'izao azo atao batisy izazy io tsisy mampalahelo azy mihitsy ka hiemotra fa za iverina hianatra indray fa saram-panambadiana manaiky pastera ozy inona zany ny tsarotra amin'izany fa misy olona miala amin'ny alahelo hianatra indray aza tsy anontanian'ny olona hoe fa maninona mianatra inona ny rarahinao izay fanontanian'ny olona tsy aleoanao izay dia efa mizay rehefa tonga any ianao tsy anontaniana intsony dia milamina ho amin'ny fiainantsika milamina ny fiainanao milamina ny fiainam-panomponao ninona rehefa avy eo fiainam-panompona tianao atao tsy izy manakatsakana intsony na ny heritreritra ao ka izay mihitsy le izy pastera manakana ny heritreritra dia ahoana moa ty zany ity zany izao mbo afaka anao dekona ave afaka fa zay ny lalana makeo izany dia izay le izy ry havana misy fepetra tsy mora izay takiny ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny fanatonana azy azona fiainana mandrakizay aza atao mampiemotra izany ndao androso tanterao ilay fepetra dia tena ho hitanao mihitsy ny fifaliana fa tsy hoe hiala amin'ny alahelo ianao fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra no sarotra ho an'ny olona rehetra efa nilazaina teony amin'izany tsy ny mpanan-karena ihany no sahirana raha hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny olona rehetra mihitsy izany hoe izay mifikitra amin'ny eo ampelantanany izay matoky ny entimanana ny fiainany andavanandro ny faefatra zava-dehibe ny fahafoizana sy ny fanetretena amin'ny fanarahan-diny tompo sy ny fanompoana an'Andriamanitra manana tanjona anompo ny hafa fa tsy anompo ny harena
manana tanjona anompo ny hava zany hoe anetry teny tsy anompo ny arena ifikitra amin'ny zavatry ny tany ary tady idio mandinika ny mpiarabelona mitsikisika fa ny olona manompo vola ry havana manompo arena tsy manana fanetreteny marina zany sy tsy marina zany sa tsy zany zany mihitsy mari tsara fa ny olona tena hoe manompo ny vola manompo ny arena zavatry ny tany io olona mpiavinavina mpanao tsinotsinona ny mpiarabelona aminy fa raha nompo an'Andriamanitra ianao ny lalana dia lalany fanetreteny fanompoana ny hafa fa tsy fanompoana ny vola ny farany fahasoavana no ahafana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy vitanao dia efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nanolorany any Jesosy Kristy maty ho an'ny fahotanao mitsangana tamin'ny maty mba ho fandresenao fahasoavana no ahafahantsika miditra ny fanjakan'Andriamanitra ary azadoroina fa eny ampelantanan'ny tompo ny fanalahidiny izany izy no miazona ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra mandalo eo aminy izany vao manana afaka mamony fanjakan'ny lanitra ho anao izy ireo ary havana ny fandiniana nataontsika tamin'ity androany ity raha mbola diniana sy alalinony dia mahafinaritra na dia tapany voalohany misy filazana hoe mpampianatra tsara nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy raha ihany dia Andriamanitra raha izany koa mbola alalinina mbola zavatra mbola loha rano lalina mihitsy izany fa manan-kareny ity texte ity fa ny tena nalalintsika teo moa izany dia ilay 3:4 anoron'ny tompo ny lalam-pamonjena ho antsika izay tsy inona fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay ary havana ny fotoanantsika dia misaotra amin'ny fandraisana anjara tena navitrika tamin'ity filazantsara ka ny marika ity hivavaka isika misaotra tompo noho ny fotoana nahafahana ny ombina teto indray misaotra anao indrindra noho ny fahafahanay manana anjara amin'ny fiaraha-mandinika ny soratra masina ny tena laoko ny vavanay teo dia inonay fa avy amin'ny fanahy masina ampiorina bebe kokoa ny finoana ao anatin'ny tsirairay handrisika anay hiaina ny toe-panaharaka anao Andriamanitra sarotra ny lalana hidirana ao amin'ny fanjakanao hizorana ao amin'ny fiainana mandrakizay fa vonina tsy emotra izahay na dia mety misy fepetra mafy sy enjana azy tonononao aminay araka ny soratra masiny Jesosy tanao amin'ny tanam-pahasoavanao izahay mba tsy hiala aminao tononay eo aminao ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity ho fandaharam-potoana hivelomanay eo ambany tanam-pahasoavanao hiainanay sahadiny mandrakizainao tsy hifikiranay amin'izay zavatry ny tany na izay mety ho fanangonana harena indrindra fa ny fanangonan-karena tsy ara-drarina aoka izahay ho tonga anompo ny hafa miasa mandrara fanaonay andavanandro fa tsy anompo vola Andriamanitra dia misaotra anao hijery ny ankonanay misy ny tsy salama misy ny lavitra anay misy ny mety manana olana amin'ny fiainany manokana na ara-ankonana sy tokantrano tononay eo ambany fampaherezanao izy ireny ny firenenay miditra amin'izao fampelezan-kevitra izao tompo dia arovy amin'ny fandriam-pahalemana jereo indrindra ny fiangonanao mba azoto amin'ny fandiniana ny teninao amin'ny fiainana ny teninao amin'ny fitoriana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany ary ampiarahanay amin'ilay nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho hamasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapana manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen.
raiso amin'ny finoana ary nitsodrana tolotra amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo ny tenanareo ary ny fanahinareo mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Petraka eo. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.